Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy misy mahalala izay tokony ho ataony manoloana ny toe-javatra iray raha tsy efa miseho eo anoloana izany. Mora kokoa ny mitsara izay mety ho fihetsika nataon'ny hafa manoloana ny toe-javatra iray mandra-pahatonga ny anjaranao indray. Kanefa inona no ataonao raha toa ka ianao no eo amin'ny toerana izany olona izany? Ny andro fantatsika nefa dia izay eritreretintsika fotsiny hoe tokony atao fa tsy izay tena tokony ataontsika. Noho izany, alohan'ny tenenanao zavatra iray momba ny hafa na momba ny zava-miseho dia sainao aloha ny antony rehetra mety ho vokatry ny teninao. Sainao aloha ny mety ho nahatonga ny olona iray hanao zavatra iray izay vao mitsara sy manakina ny hafa isika. Ahoana hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:7-8. Izao ny voalaza ny teny hoe: aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Amen. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Amkafaliana mandrakariva no iaonana aminao indray amin'ity anio ity dia miaraba mirary soa ary misaotra anao mbola manjoy mandrakariva izao fandarana izao. Ny namanao lantoarimisa Joely no mitafa aminao ankehitriny. Amin'ity anio ity dia mbola iresaka kisary isika, fa ny kisary iresahana dia ny kisary izay fieverany tena ho ambony. Eo amin'ny fiainana zany dia misy olona manana izay fomba fijery izay, dia fijery hoe sary tonga lafatra mandrakariva no everiny sy tiany hipetrahana. Misy ny olona manko mihevitra ny tenany ho ambony, ary ny fomba fijeriny fiainana andavanandro dia afatoka be deaibe eo amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Mifantoka amin'izany fahombiazana eo amin'ny fiainana zany mandrakariva isan'andro ny fijeriny izay ifampitahany mandrakariva eo amin'ny fiarahamonina. Zany zavatra zany dia mahatonga ny olona anankiray mahita ny fahombiazana mandrakariva ary tsy mahita lafy ratsy ny mandrakariva amin'ny fiainana, fa lafy tsara foana no tiany iainana sy tiany aseho ary tiany ho fantatry ny olona sy ny fiseho velany rehetra izay iainana. Ka na inona zany ataony dia ny fikendrena izay fahamboniana sy lafy tsara eo amin'ny fiainan'izay foana no eritreretiny sy iainana. Izany dia mitarika tsy fatoka isa-tena indraindray, fa ny heriny rehetra dia afantoka ao amin'ny fahombiazana izay ahazahoany maro-pitsimbinana zany. Ny olona zany izay mijery azy dia tokony ahita izay lafy tsara zay foana, ary raha misy olona miteny azy dia ny zavatra tiany hoeno
avy amin'ny vavan'ny olona dia tsy misy afa-tsy fandokafana, tsy misy afa-tsy ny filazana fa tsara foana no ataony. Ny olona zany izay milaza ny tenany tahak'izay dia misy olana iainany ao anatiny ao, satria ny olona tratra n'izay zavatra izay dia tsy hainy mifandray aman'olona izay mahita tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Fa ny olona tia ny fandraisana dia ny olona ambony tahaka azy, ny olona izay everiny fa mahomby eo amin'ny fiainana mandrakariva no tiany iainana, tiany ifandraisana, tiany ifaneraserana, fa tsy tea lala olona akoatran'izay izy ireny. Ny zavatra tahaka izany ihany koa dia mitarika ny olona izay anao tsinitsinina ny hafa, manilikilika ny hafa, manao tsinitsinina ny hafa, indrindra fa manao zinona mihitsy re olona izay eritreretiny fa tsy manana fahamboniana tahaka azy. Olana lehibe ary olana goavana nefa no asetriny zany zavatra zany, satria ny olona manana zay fijery manambony teny zay dia tsy afaka mandiny tena eo amin'ny fihetsiny, na eo anatrehan'ny olona, na misy olana aza eo anatrehany dia tsy afaka ny anetry tena mihitsy izy, ary tsy afaka ny aiky fa misy olana any anatiny any. Ny olona tratran'izany ihany koa matetika dia tratrany atao hoe tsy fahalalam-pomba, maniratsira olona, mamazivazy olona, manambany olona, ary izay mihitsy no matetika isian'ny olana eo amin'ny fiarahamonina andavanandro, satria ilay olona manambony tena dia manao izay anaratsiana sy amelezana mandrakariva ny olona tsy mahomby, ary tena hoe manambany tanteraka, dia miteraka ny olana ara-piarahamonina. Misy ny fifandonana ara-pilana, misy ny fifandonana ara-pijery, dia sarotra be ny mandamina ilay olana rehefa avy eo, satria samy mijoro amin'ny heviny ny tsirairay avy. Koa ny zavatra tiana tenenina dia hoe azo tsaboana tsara io zavatra io, ary azo atao tsara ny meritreritra ny hafa, na dia ao anatin'izany hoe fiveratena ambony zany aza ianao. Fa ny zavatra tena mahatonga an'io hoe fanambony tena io dia misy izy io avy amin'ny ankonana na avy amin'ny ray aman-dreny. Zany hoe ny ray aman-dreny dia liana amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana mandrakariva, liana amin'ny fahombiazana eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ety ivelany. Tsy mijery izay ilain'ny hafa izy, fa izay ilain'ny tenany sy ilain'ny zazy io ihany no tena katsahany mandrakariva. Zany zavatra zany dia lazaina amin'ny ray aman-dreny hoe tsy de tsara loatra ny mitarika ny zanakao zany ao anatin'izay zavatra izay hoe tsy mahita afa-tsy fahombiazana mandrakariva, fa tsara raha ampianarinao ny zanakao hoe eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny olana sy ny tsy fahombiazana. Koa dieny mbola any am-piandohana zany, mbola eo anatrehanao ny zanakao, eo ankonanao ny zanakao, ray aman-dreny dia ampianaro izy ahalala zany hoe misy ny olana, misy ny tsy fahombiazana, misy ny tsy fisiana, ary misy ny fetra izay tsy azo ioarana. Zany ny atao hoe fanabeazana izay hitarika ny zanakao ao anatin'ny fahaiza mitondra tena eo amin'ny fiarahamonina. Ny ahafahana mitsabo izany ihany koa dia miainga eo amin'io olan'io no ahafahana mitaiza sy mitsabo ny zanakao. Rehefa sedra olana zany, ny olona zay manana izay fahambony teny zay, eo izy no tsara hitsaboana azy,
eo no ampahafantarina azy fa io olana io dia tsy maintsy misy. Io olana io dia tsy maintsy setraina eo amin'ny fiainana. Ary ao anatin'izay fizedrana ny olan'izay dia eo koa no hitaritana n'ilay olona izay tratrana io fanamboniteny io mba ahafahany mahatokotena, ahafahany mahatsapa fa ilaina ny fahatokisantena. Satria ny olona tratra n'ilay fanambonitena araka ny voalaza teo aloha dia olona tsy mahatokotena. Ka rehefa tratran'ny olona izy dia ampianarina amin'izay mba ahatokotena eo ny tsaboana azy. Dia averimberina aminy izay resak'izay, averina aminy isan'andro isan'andro zany zavatra zany izay mitaky asa avy amin'ny ray aman-dreny, mitaky asa avy amin'ny fiarahamonina. Fa ny olona tratran'izany tsinona dia olona izay matetika misy alahelo any anaty any, kanefa ilay alahelo any anaty dia tsy tafavoaka vokatry ny fiheverantena ho ambony mandrakariva. Koa raha tianao ray aman-dreny aza ny tonga ny zanakao ho voatsabo dia avereno matetika fa misy eo amin'ny fiainana ny tsy fahombiazana, misy eo amin'ny fiainana ny olana dia tsaboana izy mba hiverina ao anatin'izay zavatra izay mba hanana ny fahatokisantena ka ahafahany indray mamoaka ilay kisary tsara izay ilaina sy takian'ny fiarahamonina. Dia irindra ho azy ary irindra mandrakariva ny fiarahamonina miainga vao tokantrano ary mivoaka eny amin'ny fiarahamonina sy ny ara-tsosialy rehetra eny. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay no azona tolotra indray tamin'ity androany ity ametrahana ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray. Adventist World Radio, the voice of hope. There lies a sister
izay lay monjany fanantinana AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Manolotra ny arahaba ampanajana sy ampifaliana mandrakariva ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Ampitomboina ho anao hatrany ene ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny namanao Stefan Razafiany ny manoloana anao ary ampita aminao ampanetretena ny teny izay nomeny ny tompo androany. Melo izany nefa dia manasanao mba hanondrika ny loha ho mariky ny fanajana fa hivavaka isika mba ho feno ny fanatrehan'ny tompo ny fotoana fohy hiarahantsika eto. Jehovah rainay izay any an-danitro, amin'ny alalan'i Jesosy mandrakariva no anatonanay ianao, satria ao aminy ihany no hanekenao ny fivavakay ary ankasitrahanao anay noho ny fahamarinany. Ko dia manatona anao izay tompo, angataka mba hanatrehanao amin'ny fomba manokana izao fotoana izao. Taio ny mpiaino tsirairay avy aoka ny fanahinao hameno azy ireo, dia izany fanahy izany no andresy lahatra anay ny amin'ny teninao, ary tsy andresy lahatra ihany fa hampanan-kery ny teninao eo amin'ny fiainanay, mba tsy ho adininay ny teninao fa ho zary fiainanay mihitsy aza. Dia mitenena tompo fa vonina hiaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eo amin'ny fotoan-tsaritra no hafantarana ny tena namana hoy ny fomba fitenitsika. Marina tokoa izany, satria rehefa mety ny atao dia mitonona sy miazakazaka ho namana ao avokoa, na dia izay olona tsy mbola nifanerasera taminao akory aza teo aloha. Rehefa mivadika kosa nefa ny toe-javatra ka tonga ny fahasarotana, dia tsy misy afa-tsy izay tena titoko sy tena namana no sisa mijoro manohana sy mampahery anao. Mino aho fa efa niseho teo amin'ny fiainanao ny toe-javatra tahaka izany, ary nahatsapanao fa mandratra fo ary maharary, indrindra moa ka hoe olona no heverinao ho tena namana sy nametrahanao fitokiana, fa mba hanoana no manalavitra anao tampoka sy tsy mijery anao akory, minia manadino anao rehefa tonga ny sarotra. Ny ainan Jesosy koa ny toe-javatra toy izany, satria ireo izay nofidiny hanio ny asa izay natombony ary ny fampizara taminy ny manta sy ny masaka hoy ny fitenitsika izay, nandritry ny 3 taona sy tapany no nandao azy tamin'ny fotoana sarotra indrindra nandritry ny fiainany teto an-tany. Eny, fa na dia efa nilaza mialoha tamin'izy ireo aza izy, araka izay voasoratra ao amin'ny Matio, filazantsarany Matio 4:29 manao hoe, ny teny rehetra ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo rehetra dia ho tafitohina no ny amiko anio alina. Ary ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:12 manao hoe, indro avy ny andro, eny efa tonga, izay ielezanareo samy hoany amin'ny azy avy, ary ilaozanareo ho irery aho. Hoy ny tenin'i Jesosy. Koa na dia nisy tamin'ireo mpianatra 12 aza no nianiana mafy rehefa nandre izany teny izany fa tsy andao azy mihitsy, na inona miseho, dia tanteraka arabaky teniny tenin'i Jesosy. Fa rehefa nangina tsy nilobavy izy, ka nanaiky izay fampijaliana rehetra sy fanaratsiana rehetra natao taminy, dia nandao azy avokoa ny mpianany, araka izay voasoratra ao amin'ny Matio 4:40-15 ny tapany faharoa. Matio 4:40
andiny 450 ny tapany faharoa manao hoe ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Voapirofo eto ny mahamalemy sy voafetra ny mahaolona. Ary dia tanteraka arabaky teny koa izay nampilazaina ny mpaminany Isaia ao amin'ny boky nosoratany Isaia 7:20, Isaia 7:20, andiny 7 ny tapany voalohany manao hoe nanosiosy ny famiazam-boaloboka irery aho, fa tsy mba nisy niaraka tamiko ny avy tamin'ny firenena na diray akory aza. Na izany aza nefa dia tsy tofoka tamin'ny mpianan Jesosy, sady tsy nahafoy azy, fa mbola nanome fotoana iaonana aminy sy fanantenana famelan-keloka mialoha ho azy ireo. Raha ny teny izy na noho ny teniny manao hoe rehefa hatsangana ho izy dia hialohanareo ho any Galili. Mateo 4:20, andiny 2:30. Raha tohizana ilay teny amin'io Mateo 4:20 mantsy dia zao zany ratsorina le izy hoe fantatro fa andositra sy andao avokoa ianareo, ary izaho rery no hiaritra ny fijaliana, kanefa tsy maninona, fantatro ny fahalemenareo. Fa izao rehefa hitsangana dia manome fotoana anareo indray any Galili tsika miona. Tsy ho tezitra aminareo aho, ary tsy andao anareo aho na dia nandao azy ianareo, fa manome fotoana anareo aho any Galili rehefa mitsangana. Mahagaga sy mahavariana loatra ny fitiavan Jesosy reto mpianany reto sy ny fahafantarany fahalemeny, fa na dia mbola tsy tanteraka akory aza ny famadiana ataon'izy ireo azy. Noho izany dia tsy mbola nisy koa ny fangatahana famelan-keloka avy amin'n'ireto mpianatra ireto, dia efa namela ny eloko izy ireo sahady Jesosy. Rehefa namadika an Jesosy ny mpianatra ka nandao sy nandositra azy avokoa, dia mety ho ny salasala sy nanahy ny hiaona aminy rehefa mitsangana tamin'ny maty izy. Kanefa dia namafisiny Jesosy indray ilay fotoana ny fanomezany tamin'ny mpianany talohan'ny hamadiany azy, sady nomeny toky sy nantsoiny hoe rahalahy izy ireo, na dia atao anaty firango fisosona aza hoe rahalahy mpamadika. Arak'izay voalaza ao amin'ny Mateo 7:20, andiny 10, dia hoy ny teny Jesosy manao hoe aza matahotra, fa mandehana ka asaovy makany Galili ny rahalahiko. Ireo vehivavy tonga taloha teny amin'ny fasana no hitenenan Jesosy amin'io. Aza matahotra ka asaovy makany Galili ny rahalahiko, fa any no ahitany ahy. Eo amin'ny 9:12 sy 17 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary ny mpianatra 110 dia nakany Galili ho any amin'ilay tendrombohitra nasainy Jesosy nalehany. Ary noho nahita azy izy dia niankohaka, fa ny sasany nianahana. Ny sasany niankohaka, fa ny sasany kosa nianahana, fa samy namadika sy nandositra an Jesosy avokotsiny. Jesosy anefa efa namela azy ireo sahady talohan'ny hafatesany. Re namako isany, tsy miova Jesosy. Io Jesosy namela mialoha ny fahadosoa ny mpianany io ihany, no mbola Jesosy tompoiko sy tompoinao ankehitriny. Ary impiry moa izasy ianao no namadika sy nandositra azy, ka namela azy ho irery tamin'ny fotoana izay nilany ianao indrindra. Noho ny famindrapony anefa dia mbola hoy izy hoe aza matahotra, ary iza mianahana fa mialohanao any tendrombohitra. Aza mijanona any an-dosa fa miakara any tendrombohitra. Ary teo no nanomezany ho an'ireo mpianany ireo ny toky tsara indrindra, raha vakinao ny toyiny ao amin'ny Mateo 7:20, andiny 7:20. Teo na dia namadika azy izy ireo no niantsony azy indray hoe rahalahy. Ary dia nomeny toky fa efa azy ny fahefana rehetra ankehitriny. Ary teo koa no nanomezany azy ny iraka
mba hanao ho mpianatra izao tontolo izao. Ary farany dia teo koa ny nanomezany sy nilazany tamin'izy ireo ny teny fikasana tsara indrindra fa omba azy ireo mandrakariva izy mandra-piveriny indray eny amin'irao ny lanitra aka azy ireo hiara-monina aminy mandrakizay. Ry namako isany aza mandany tsy anatonan'i Jesosy na dia namadika azy azy ianao fa ny fitiavany efa mialoha sahady ny famadiana ataonao, ny famindrapony efa manarona sahady ny fahadisoana mety ataonao. Ny anjaranao dia mamonjy manatona ilay fotoana izay hifanomezany aminao, ary tsy ny ankehitriny ihany no hifanomezany fotoana aminao mba handraisanao ny fitahiana sy ny vokatry ny famelan-keloka avy aminy, fa manome fotoananao koa izy eny amin'irao ny lanitra ho avy tsy ho ela io Jesosy io. Ary azadonoina fa hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:1 manao hoe mamela ny eloka ao rehetra, tsy ny sasatsasany ihany ny eloka ao rehetra. Ary ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:7 manao hoe indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotana izao tontolo izao. Ny fahotana izao tontolo izao hatramin'ny Adamo ka hatramin'izay taranaka farany mbola tsy misy akory aza nefa nentin' Jesosy ny fahotana, ary izay fitondrany azy izay mahatonga ny famelany hialoha sahady, ny fangatahana ao famelan-keloko sy ny famadianao azy. Atreo indray ny androany fa mahereza ary ho mandra-piaonao amin'ny manaraka indray. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ho anao izay mikaro zavatsoa efa lamizao fiainana izao, milokivy sy oketraka toko tsy mahity izay izoranatry izao. Ho anao izay mikatsaka ny soa tena azo antoka fa tsy olo, sasany andry ny masoandronao ety tsy mahita iantefanatra n'izao. Andramore Jesosy izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana zay maharitra mandraky izao. Antoko-pihira ny omby farany. Ho anao izay miaritra tokoa, erisetranyizao fiainana izao, efa trotraka sy kivy ao ampo, tsy mahita izay mba mikirana. Ho anao mitady mpiaro tena soa, azo antoka sy marina tokoa, sasany andry izay amonjy anao ety miandrandra ny eny ambony eny. Andramore Jesosy izy amonjy anao tokotoko, anome anao fiainana zay maharitra mandraky izao.
awr. Téléphone 033 37 106 13. 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Fifaliana trano an'ny ekipa ny feon'ny fanantenana miaraka amintsika amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Manasanao aharitra iaino izany hatramin'ny farany. Rehefa voafafy ny tsaramaso dia mila fikolokoloana izy mandra-piakatra ny vokatra. Nisy izany ireo fepetra izay efa niresahantsika tany aloha ahafahana manatanteraka nyity fambolena tsaramaso ara-teknika ity. Teo izany ny fepetra mikasika ny toetry ny tany izay lalonofo tany masaka tsy mitana rano. Raha ny toetr'andro indray ny jerena amin'ny fotoana tokony ambolena ny tsaramaso, taopambolena voalohany izany dia amin'ny fahavaratra. Nefa ny tena azoana vokatra tsara izany dia aorian'ny orana iny izany. Dia ny taopambolena faharoa kosa famafazana dia ny volana febroary isika sy ny volana marsa. Nefa mbola afaka manao volyavitra ihany koa tsika any amin'ny volana jona sy ny volana jolay ihany hoany. Ireo izany no anisan'ny fepetra ilaina raha tiantsika ny ahomby amin'ny fambolena ny tsaramaso. Tsara homariana ihany koa nefa fa ilaina ny fanovaovana ny fambolena, izany hoe fifandimbiasam-boly raha tiantsika ny ahavokatra tsaramaso. Ny tena fadiana izany dia ny mamboly tsaramaso eo amin'ny tany voavy na avokarana tsaramaso. Na voly iray karazana amin'ny tsaramaso no ampifandimbiasina aminy. Tsy mety izany izay toy ny lojo isika, ny soja, ny kabaro sy ny sisa. Ireny izany raha hitarika amin'ny tsaramaso dia tokony tsy atao mifanaraka ny fambolena azy. Fa ny voly tsara izany atao hifandimby amin'ny voly tsaramaso dia ny voly legioma ihany. Raha tiantsika ny hamokatra bebe kokoa rehefa mamboly ny tsaramaso. Eo amin'ny fikarakarana ny tany indray kosa, raha ampatsahivina amintsika vetivety dia tsy maintsy asaina lalina aloha ny tany. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 santimetatra eo ny alalin'ny asa. Fa izao mba hatsaratsara kokoa ny fikarakarana sy fanomanana ny tany dia azontsika asaina tapa-bolana mialohan'ny fambolena ny tany izany farafahaingany, fa tsy hoe ambolitsika vao hiasa ny tany. Asaina tapa-bolana mialohan'ny fambolena farafahaingany dia asiana zezipahatra izany mialohan'ny esana azy dia alevina lalilany iny zezipahatra iny rehefa avadika ny bainga. Dia potehana lemy tsara ny bainga dia atao mitovy tatana tsara ny tany avy eo. Izay izany ny fikarakarana ny tany. Tsara homariana aloha fa raha tiantsika ny hanamasaka ny tany, handonaka azy tsara, dia azontsika atao izany mampiasa n'ity zezipahatra ity na koa ny komposta. Ireo ny zezika tena tsara ampiasaina, izany hoe zezika organika izany, ka 5 sarety isaky ny hektara no fatrany zezika izay ampiasaina dia anjaranao izany mandanjalanja arakaraka ny habean'ny taninao. Izay izany ny fampatsahivana vetivety ny amin'ny fikarakarana ny tany fambolena, ny toetrandro ary ny toetany. Fa manaona kosa indray ny amin'ny fikolokoloana ny voly tsaramaso eny an-tanimboly. Mila miava izany sika mba ho fikojakojana ny voly tsaramaso. Mila avaina ny tsaramaso arakaraka ny fisian'ny ahidratsy, kanefa mandra-pamela ny tsaramaso dia tokony indrosika izany no miava. Ray volana aorian'ny famafazana ny masom-boly dia tokony hiava isika. Ary ankoatr'izay dia melohan'ny famelana ny tsaramaso no hiavana azy izany. Tsy azo avaina intsony izy rehefa mamelana, izay no antony hiavana azy melohan'ny famelanana, satria mora mihintsana kely ny felany dia tsy hisy vokatra ho azontsika raha ohatra ka
mihintsana avokoa zany ny felan'ny tsaramaso avy eo. Ankoatran'izay ihany koa dia tsy tondrahana rano mihitsy ny ravin'ny tsaramaso rehefa manondraka ny volo isika, satria mila tondrahana ny tsaramaso rehefa hita fa mila zany izy, saingy tsy tondrahana ny ravin'ny tsaramaso fa manodidina ny fototra ny tsaramaso ihany no tondrahana. Raha ohatra ka tsaramaso mandady nambolentsika dia mila tohana izy, zany hoe mila andry mba hijoroan'le tsaramaso zany rehefa maniry izy. Ka eo amin'ny andro 2 hatramin'ny 3 metatra eo zany no alavan'ny hazo izay ilayntsika. Atsatoka eo amin'ny fototry ny tsaramaso. Tsy hoe atsatotsatoka fahatany koa nefa, fa mialohan'ny anatsatohana an'le hazo atao tohana na atao andry dia tohofana tany aloha ny fototry ny tsaramaso. Dia rehefa mametraka n'ilay andry isika na ilay hazo lava 2 hatramin'ny 3 metatra, dia mandrefy 5 hatramin'ny 10 santimetatra miala eo amin'ny fototry ny tsaramaso zany isika, dia eo no atsatoka iny andry iny. 5 hatramin'ny 10 santimetatra miala amin'ny fototry ny tsaramaso no anatsatohana ny andry andadizan'ny tsaramaso. Raha manao volo-avitra tsika amin'ny ririnina dia ilaina ihany koa ny fampidirana rano ao an-tanimbary mba hamandomando izany fambolentsika izany. Izany hoe ampidirana rano izany ao an-tanimbary 10 andro anohany aorian'ny fambolena na aorian'ny famafazana, dia mandritry ny 2 andro no ampidirantsika rano azy. Dia alohan'ny fotoana famelanana ihany koa dia ampidirana rano ihany koa ny tanimbary mba hamandomando ny tany mandritry ny 2 andro. Amin'ny volo-avitra zany no anaovantsika n'izay fampidirana rano izay 10 andro aorian'ny fambolena sy alohan'ny fotoana famelanany tsaramaso. Mba hiarovantsika ny volo tsaramaso amin'ireo bibikely na ilay lalitra izay mety hanimba ny voly, dia mila totofana kely zany no fototry ny tsaramaso rehefa hitanao fa feno 4 ny ravi tsaramaso. Izay zany ny fiarovana tsara atao, totofana kely ny fototry ny tsaramaso rehefa feno 4 ny ravin'ny tsaramaso, iarovana azy amin'ilay bibikely na ilay lalitra izay mety hipetaka eny amin'ny ravin'ny tsaramaso. Rehefa tanterakitsika ireo fepetra rehetra ny tany saina teo, dia afaka 50 ka hatramin'ny 70 andro anohany taorian'ny nambolena azy, dia efa afaka miota isika fa arakaraka ny karazan'ilay tsaramaso zany izay fitaom-piotazana izay. Raha haricot vert moa zany no hotazanao dia afaka mioto matetika arak'izay ilaina ianao raha haricot vert zany. Fa raha ohatra kosa ka ilay tsaramaso efa misy voaniny mihitsy no tazana dia avela mihamavo aloha ny akorany. Nefa kosa tsy tsara loatra raha avela ho maina ifotony ny tsaramaso. 3 volana aorian'ny nambolena azy zany dia mila ho tazana ny vokatra. Dia izao tsy velesina kibay eo am-panalana ny voaniny ny tsaramaso ao anatin'ilay korofony na ilay akorany iny rehefa maina, fa manjary manimba azy zany. Raha ny fitehirizana ny vokatra kosa indray no jerena dia tsotra ny fomba fitehirizana azy. Raha tsaramaso lena ny tehirizitsika, izany hoe le mbola miaraka amin'ny kofony na ny akorany iny na ny hodiny isika, dia tsy voasana akory le tsaramaso fa apetraka amin'ny toerana maina sy azon'ny rivotra tsara. Ahantona zany dia atsongoloka ny fomba fametrahana azy. Tsotra ny fitehirizana n'ilay tsaramaso lena zany. Tsy voasana izy fa lizy ao anatin'ny hodiny na ny akorany na ilay kofony iny, dia tehirizina amin'ny toerana maina sy tsy azon-drivotra. Dia ahoaka zany ny fomba fanantonana azy. Ahantona ilay tsaramaso. Fa raha tsaramaso maina kosa ny tiana ho tehirizina, ohatra hoe atao masom-boly, dia asiana fanafody izy aloha, dia tehirizina amin'ny toerana maina tsara nefa misy rivotra. Tsy azo tehirizina ao anatin'ny sachet na selofana ho isika ny tsaramaso. Tsy mety izay. Ary ny voa izay atao sakafo kosa
dia tsy tokony asiana fanafody simika mihitsy fa raha te hitahiry azy isika dia afangaro amin'ny lavenina na ny jofo isika ny voan'ny tsaramaso mba hiarovana azy amin'ireo bibikely mpanimba ny voly. Miankina amin'iza tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Rila ary Nardina. Tena mangongoka be mihitsy zany tendako zany fa aleo aloha mba hisotro rano kely. Zay indray angakaingana ianao rangaty sitrany mba vity reto a. Le ramiry le retsy a. Tsisy sotrona rano arabaky teny mihitsy a. Aleo milamina de misesy raha matotia. Ka aleo ary zaraina ny asako. Za avy ety Atsinanana ny manomboka miava mo ianao avery andrefana. Ze vitanao ramiry atao fa zavy ifanjana aminao a. Za kosa ve moa araka anao fa mba hanao ze vitako ahy fa hono ara lody. Tena omby tokoa moa zany zao zavatra ataontsika izao a. Finina indray ny tiany ramiry lazaina amin'izany. Ka tena sarotiny mihitsy any ianao manaraka n'ity fambolena ara-teknika hoe nylazaindra zefy ty. Ny elanelany tsipika metrahana ny lavaka voarefo salan'ireny manao etomody avy any am-pianarany ireny. Voarefetra amin'ny alalan'ny lavaka tsirairay asiana ny voatsaramaso. Ka tsenao ary. Zany fifatenana masom-bolo zany le retsy raha be mihitsy marina moa. Ramiry a. Ka tsenao ary ve ny tokony hifaly amin'ity fahiranao ty. Vohisatra amin'ny voatsaramaso alefa ao an-davaka. Tsy misy mirobaroba fa voarefy hatramin'ny elanelan'ny tsaramaso itsiry tsirairay. Sala amin'ny ramiry mametraka loka kely eo ambony vary amin'ny vilia tsirairay. Zay filazana ho azy tsy ahoako fa tena mokatra zany izy ty ralody raha. Ka zao anisika vo manomboka manaraka n'ity fambolena tsaramaso ara-teknika ty. Raha araky ny fanazavany razefa sy ny vokatra azony zareo aloha de tsy ny salasala mihitsy izy nanorevitra atsika mba hanao an'izao. De tena azonao antoka tokoa ve ny abetsaka ny vokatra azony zareo Ianao ihany mako ramiry a. Namboly fotsiny tamin'izao aza natao tsy nanara-penitra. Kefa mahazatra renika no. Ko isy ohatran'izany hoe atao ara-teknika zany ray ve ramiry io. Ka na izany aza ne tokony mba nahadiadiana tsara ny vokatra ho azontsika so miasa anjambany eto fotsiny. Ndao ianao entiko any amin'ny razefa manontany zay tianao fantatra rehetra rehefa tsy matoky ahy ianao. Fa tsy zany ho adiadianao impiry sala amin'ny polisy manadina olomeloko eto. Ralody a. Rehefa vetotsika tonga de makany. Mankina ralody. Tsy rebirebenao amin'izany a fa rehefa zay de zay any ianao manara-potsara. Ralody. Karakara very izy mivady a. Ay ve manahoany za ihany hitako mafana mihitsy hoa. Zao fikarakara nataonareo zao a. Azo atoka fa ho tsara ny vokatra raha izao no mitoky a. Ka hita razefa fa mba te hanana ny soatranareo de mikolokolo mahafinaritra ka. Efa feno ray volana sady anganina mafazana azy ty no efa miavonareo efa ray volana mihitsy zaiko sady efa feno adratsy ane reto izy sady hoe zay le toromarika hoe avaina ray volana orin'ny famafazana. Soratako tao anaty almanaka mihitsy raha zay fa sao adino. Tena mariny zany ringa aty a. De raketo ao anaty diary any koa
Mifahavaina ny tsaramaso alohan'ny fotoana familanany. Zany hoe miava indroa zany milohan'ny familanany. Tadidiko tsara zany Razefa. Fa aleo mihitsy mba haveringa hoenony Ramiry tsara. Excuse, ka rehefa hainao ve de hoe ay ve aza matahotra ianao Ramiry fa ataondra aloha tsisy very ze efa nazavaina taminy a. Na izany aza raha mbola misy manitikitika aza misalasala manontany. Zany Ramiry a, eo ianao no inona ny mbola tsy azoazony Ramiry zay? Laza hoe efa novokatra ho azo ony Razefa. Desy aza matahotra Ramiry a. Rehefa araka ho tsara ireo fepetra sy ny teknikan'ny fambolena manomboka amin'ny fanarahana tsara ny toetany zany, dia ny toetrandro, ny fanarahana tsara ny fifandimbiasam-boly, ny fiasana ny tany, ny fikolokoloana azy, dia amaly fitianao izy noho ny fikarakarana ho azy. Arak'izay koa ny vokatra azo tena tsara. Hitanao zany Ramiry? Mazava re Razefa. Ka miava any zany zay zao de miava ihany koa mialohan'ny famelanany tsaramaso raha azoko tsara. De zao rehefa hita fa mila tondraka izy de tondrahana, nefa tandremo tsara rehefa manondraka ny tsaramaso mba tsy oliana ny raviny tsaramaso fa ny manodidina eo amin'ny fototra ny tondrahana. Aitsika tsara ny zany. Tokoa ako. De raha tsaramaso mandadina indray no volena dia asiana andry 2 ka hatramin'ny 3 metatra ny halavany. Iny zany mba andadizany. De onga hoe ahoana rehefa manatsatoka an'le hazo lava tao andry de eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 santimetatra miala amin'ny fototry ny tsaramaso no ametrahana azy. Tena zay mihitsy. Ary indraindray hoa raha vao mitsiry le ravin-tsaramaso dia misy an'ireny bibikely ohatran'ny lalitra ireny mipetaka eny aminy. Inona no atao Razefa? Tena marina mihitsy aloha zay fanamarian'ny Ramiry zay. Fa totofy avy hatrany ny fototry ny tsaramaso rehefa feno 4 ny raviny. Iny zany mba hierovana azy amin'ireo bibikely mpanimba ny voly. Dia araka nefa mahazatra antsika moa dia mba ampiazao ny kiansoda, ny ravim-boandelaka fa sady zezika manatsara ny tany aniry iny no fanafody hierovana amin'ny bibikely. Tsotra ne le fepetra arahana fambolena tsaramaso ry izy roa. Maro mizany Razefa. Tsy de manasarotra mihitsy ny fikolokoloana azy mandra-piakatry ny vokatra rehefa nydiniako tsara. Manomboka ny fiotazany tsika 10 ka hatramin'ny 70 andro taorian'ny famafazana. 10 ka hatramin'ny 70 andro iaho teo. Fa zao ataovy indroa na in-3 mihitsy ary ny fakana azy eny atsay. De raha hitanao hoe efa maina tadiraka le tsaramaso de ongoto ny fototra tsaramaso rehefa akazy. Fa ny tsaratsara kokoa aloha de zao esorina avy hatrany izy raha vao manomboka le ny mavo iny ny akorany. Zay mahatsara azy. Ono a Razefa, apitro ny fantaninao Ramiry fa azaza fotsiny jerenao a. Ianao rehefa miteniko zao hoe atao ahoana tsara ho any fomba fitehirizana an'le tsaramaso hierovana azy amin'ny bibikely fa io tena mandreraka mihitsy. Sotra kely zany Ramiry a. Afangaro amin'ny lavenina
namjofo sika le tsaramaso mainy efa vovovy iny zany a. Zay ny fomba fitehirizana azy etre. Fa raha tsaramaso lena indray ny tehirizina de tsy voasana fa atao anaty karokany ihany, dia antona amin'ny toerana maina sy azon-drivotra tsara. Tsy zay mola izy ringazy efa. Zay aneo aliny lazaiko hoe ataondra lotsy sy very zay rehetra vora iny. Karamiry angerangaty. Edray sy mahazo matoky ianao raha miry fa ho tsara ny vokatra tsaramasonareo amty a. Zay mavita be ty vadinao ty a. Ianao reny tena isorana raha zefa na azonay an'izao torohevitra zao a. Ratsy zany. Tsy sorana fa miakina amitsika ihany no ampahombo na tsy ampahombo ny fambolena zay ataotsika. Za matahotra ianao ringaroa fa hoaranay atsaka sy andavany ny fepetra rehetra. Marina zany. Ny fahasoavan'Andriamanitra ho tsara ty vokatra ty. Za matahotra ianao raha miry fa deny zao de amboariny programa fa misy iny miomana fahitaritsika ny fambolena, atsaraitsika ny fiompiana. Am'izay kople mivary sy miloka rehefa mba misakafo fa tsy afiafy lavo zao amin'ny mba mariana naraloatra fa ianao ve fa tsy malala menatra manala marina kosa ny ndralody raha miry. Aiza kosa verangaty ka zao rehefa mitombo ny vokatra de hitarina sy atsaraina koa ny zavatra atao. Sa ahoana ho ianao? Eny marina zany fa io raha hitanao zany raha miry. Anaiky ihany moa ianao ty ka de besa farery fangamo fa ileranaty liretsy. Ilozako aloha nareo fa mahazo to zany verangaroa mbola monjy fotoanako ka misy ody ambava fokely any ato mahazo to are zokony aorina mahazo to. dia mahazotondray ary sika manao fampiarana hitahanao sy ny angonanao ary ny asa tananao ane ilay Andriamanitra raintsika na manao fanja no nanatotosa sy nanolotra ny fandaharana niaraka tamina Aritiana sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Eliandre ny Tantso. Akoatra ny fienoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Finaritra ry mpiara-mianatra namako, resy lahatra avenao fa tena miay antsika tokoa io raha antsika ny an-danitra io. Ny amin'izany no ianarantsika an'io ka dia asaina ianao aharitra hatramin'ny farany. Ahoana ny fomba hidiran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro araka reto andininy reto? Salamo 5:1. Salamo 5:1. Ho an'ny mpiventira, salamo nataon'i Davida. Ny andro dia niandry an'i Jehovah ary nitodika ny tsinjo ahy izy ka nandreny fitarainako. Salamo 5:1. Salamo 5:1. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Salamo 5:2. Salamo 5:2. Apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy no hanohana anao. Tsy avelany angozozo mandrakizay ny marina. Inona koa no lazain'ny Salamo 120 manontolo? Andeha ovakitsika izany. Salamo 120. Firana fiakarana. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'i Jehovah, mpamono ny lanitra sy ny tany.
tsy mba havelany angozozo anie ny tongotrao tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao indro tsy matory na rendrehana ny mpiaro ny Israely. Jehova no mpiaro anao, Jehova no filofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ao amin'ny soratra masina dia maneho ny tenany ho ilay Andriamanitra velona miasa ho an'ireo izay miantso azy Jehova. Eo anatrehako mandrakariva Jehova, hoy ny Salamo 119:9. Noho izany dia mahatoky an'Andriamanitra sy miantso azy ny mpanao salamo. Lazan'izany ny 7:1 sy ny 7:10. Andre azy ny tompo na dia avy ao amin'ny lalina aza no entsony azy. 7:1 zany hoe tsy misy hafa miala tsy ho eo ambanin'ny fanapahan'Andriamanitra ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana. Arak'izany ny antsoantso sy ny mpanao salamo na antsom-pahoriana toy inona zany dia omba ampanantenana mandrakariva. Ny Salamo 120 izay nivakitsika teo dia manasongadina ny herin'Andriamanitra pahary eo amin'ny fiainan'ireo matoky manokana. Miseho arak'izao manarak'izao zany hery zany ao amin'io salamo. Voalohany, tsy mba havelany angozozo anie ny tongotrao. 7. Matetika no entina milaza ny dian'ny olona eo amin'ny fiainany ny hoe tongotra. Milazan'izany ohatra ny Salamo 119:7, ny 119:15, Oabolana 7:17. Ny teny fototra ny lazana ny hoe tsy angozoozo dia manambara ny fiarovana omen'Andriamanitra n'izao tontolo izao sy iziona. 2. Ny fanehoanan'i Jehova ho mpiambina ny Israely araka ny dikateny diamina izay tsy matory na rendrehana dia manasongadina ny fahavononan'Andriamanitra mandrakariva hiditra an-tsehatra ho an'ny zanany. 3. Ny hoe Jehova no filofanao araka ny voalaza amin'ny Salamo 120:15, Salamo 120:15 dia mampatsiahy ny andro raona tamin'ny andro fahafahana ao amin'ny Eksodosy. Toy ny tamin'izany dia manome fialofana arabaky teny sy ara-panahy ho an'ny vahoaka ny tompo. 4. Eo amin'ny ankavanan'izy ireo Andriamanitra. Salamo 120:15. Ny tanana havanana dia entina nehoana ny tanana matanjaka indrindra dia ny tanana miasa. Eto dia manambara ny fahakekezan'Andriamanitra sy ny fanampiny zany. Ary 5. Amafisina ao amin'ny Salamo 120:15 ny fiarovan'Andriamanitra ny olony. Iaro ny zanany amin'ny ratsy rehetra Andriamanitra. Na ny masoandro na ny volana dia tsy hamely azy ireo. Iaro azy ireo Andriamanitra na mivoaka na miditra. Ny fiain'Andriamanitra antsika tsy ankiato amin'ny lafiny rehetra no asehon'ireo fomba fiteny kanto ireo. Ireo mpiara-mianatra namana, inoy fa zava-misy ny fiain'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isan'andro. Miaraha miasa aminy eo amin'ny fiainanao sy ny fiainan'ny hafa. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.